Manohana ireo komina ao amin'ny kosa ny faritra Analamanga anohana amina karaza tetikasa samihafa nefa ao anatin'izany amin'ny alalan'ny fanolorana fitaovana fanamboarana trano samihafa tanana enina ao anatin'ny faritra Analamanga no voakasika izay fananganana tetikasa izay. Komina Roapolo ato anatin'ny faritra Analamanga no mahazo fanampiana avy amin'ny faritra Analamanga, anisan'izany Ankazobe, Kiangara, Soavinandriana, Manjakandriana, Ambotrabiby, Anjoma Faly Arivo, fanampiana izay ahitana simenitra, fer 6, fer 12 ary fer 16 ary fanitso ary entina amin'ny fanangana fotodrafitrasa toy ny sekoly sy Brown Commune. Androany natolotra ny lehibe ny faritra tamin'ny fomba ofisialy ny fanampiana. Ny fiaraha-miasa amin'ny ben'ny tanàna dia tsotra ihany hoe entina hevitra ny zavatra resahana hoe inona no azo atao dia fampiresahana aminy miteny zao izy hoe mila amboarina ny bebe aminay dia fampiresahana aminy izay moa tsy maintsy zavatra ataontsika fanomezan-tanana. Misy ny tonga dia raisin'ny faritra Ray Manontolo ohatra amin'ny jerentsika tamin'ny lycée tany Akatomanga tena Sambaina ohatra, fa ny akamaroany zany dia miezaka izay mba fanomezan-tanana no atao anatin'izy io zany hoe manome ny commune, manome ny zanakam-pelezana ary manjay anjara koa ny faritra. Izay ny tena akamaroany zany, fa misy kosa nefa mety iarahana ministera, mety fa ny akamaroany zany aloha amin'ny reto voalohany reto dia izay fanomezan-tanana izay fanampiana no betsaka amin'izy reto. Ho an'ny Soavinandriana manokana dia ny fanamboarana ny lycée milara-pahamehana no fidiny ben'ny tanàna. Ho an'ny komina Soavinandriana aloha dia tara zany izy eo amin'ny fotodrafitrasa ary indrindra eo amin'ny lycée zany mbola misy lycée tsy vita ao dia izay no tenenina tamin'ny chef de région mitsaly le ankizy ao amin'ny komina Soavinandriana dia nandray fanapahan-kevitra moa izy hanampy anay mivantana dia faly zay ny fotodrafitrasa mbola ilaina moa be dia be fa io milara-pahamehana maika indrindra fahaserana ny ankizy dia lycée vao sokatra izy io. Mira teo aloha no nanao ny fotodrafitrasa fa tsy tody hatrany afarany dia trano tsy voalalitra zany tsy vita dalazo no ianaran'ny ankizy eo, manavy ny ankizy satria mangatsika be le ambiansa koa zany amin'ny fampianarana ilaina le ambiansa eo amin'ny mpampianatra sy mpianatra mba hatafiditra tsara ny leçon dia nanapa-kevitra ny commune sy ny région hoe io no lara-pahamehana. Ny fampandrosoana ny commune 700 mandravitra azy ny fanamby apetraky ny faritra Analamanga. Tsy misy fanavahana loko-potsika amin'izay fanatanterahana asa fampandrosoana izay ary miara-miasa amin'ny commune rehetra ny faritra. Araka ny fanamarinana nomen'ny faritra Analamanga, ny volana aprily ho avy izao no hamoaka ny drafitra fampandrosoana ny faritra Analamanga.